Ivadika ho any amin'ny lafiny fahandriam-pahalemana indray kosa isika tsapa omiororo ny mponina noho ny tsy fahandriam-pahalemana izay toa mahazo vahana isan'andro tsy mitaza-potsiny kosa ny tompon'andraikitra ao amin'ny komuna Talatamaty fa avy hatrany dia nandray fepetra entitra manoloana an'izay fanazavana avy hatrany. Fepetra entitra avy hatrany raisin'ny komuna Talatamaty manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny asan'ny fampiororona izay mitranga eto amin'ny firenena sy ao anatin'ny komuna manokana. Manoloana indrindra izany tsy fahandriam-pahalemana izany dia mampivory ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny misahana amin'ny fiarovana amin'ny bentanàna, andraisana izay fepetra iarovana amin'ny mponina sy ny fananany. Vao andro vitsy lasa mantsy izao no nisy ny fanafiana amin'ny tapiadina namoizana ny olona teny Talatamaty. Maro ny fepetra niraisina araka ny fanazavana. Ny antony nanaovana an'izao fivoriana maika izao namorina an'ireo tompon'andraikitra amin'ny resaka fahandriam-pahalemana ety amin'ny komuna. Tafiditra anatin'izany sotera-panjakana ny député izay vao fidety amin'ny fatrak'izanay, teo koa ny commandant ny compagnie Verna Centrale, ny brigady Talatamaty, ireo antomason'olona, ny mpanolontsaina tarihan-dramatoa-lohany, ny délégué fanjakana, ireo tompon'andraikitra samihafa izay voavory daholo tokoa tamin'ny teny ity dia satria ny fisian'ilay fanafiana izay nisy zany dia Talatamaty tamin'ny ravilasy iny ary ohatrany lasa nisy fiantraikany teo amin'ilay vahoaka izy dia lasa nanabe iabe ny vahoaka ka anehoanay fa tsy mandehandro sy mandealina ny bentanàna sy ny mpiara-miasa amin'ireo mpanolontsaina dia hoe andaotsika hivory, andaotsika hitady ny lalina rehetra ahafahana manao paikady. Nanatrika izao fivoriana omaly sy fokotany rehetra ao anatin'ny komuna sy ireo tompon'andraikitra fahandriam-pahalemana. Fivoriana izay nitarihan'ny bentanàna Rado Razafindratsimba, filohan'ny filan-kevitry ny komuna Ramatoa Jacqueline Delmotte, filohan'ny boriboritany Ramatoa Lalanirina Justine, ny adjudant chef Nirina, commande ny bourgade gendarmerie Talatamaty ary lehiben'ny compagnie gendarmerie Verna Centrale.